tonga tapabolany teo izy no nanorasa taratasy iny mitondra filovana nangataka katekista dia izy nalefan'ny pastora nandeha anakainy akerana dia niara-ny asa teo gnay agnatin'ny heri-taona dia rehefa niherigna ny taona herinandro milohan'ny pasaka 2002 no tonga io ana fifoazam-panahy io satria ray aman-drainy ratamby efa hitasika teo aloha zany igny no efa mitao maty fa ampialan'aigny no nampamoaziny Jesosy azy tamin'izay fotoana zay ary dia vailona soa tsara ary sy nyzanona tamin'ny ora sy fotoana io ny asan'Andriamanitra fa nitohy isan'andro ka nagnambarany zavatra maro dia maro ohatra fotsiny no ampibaibaly ty tanàna anakerany ty Andoharegna moa zany no tena ahafantarana azy fa raha sy mibaibaka io tanàna io dia hisy loza fito ahazo azy ampibaibaly ty firenena malagasy teo izy fa raha sy mibaibaka malakilaky dia ho avy faingana ny loza fito zay tantaraina magnaraka ary araka ny fagnambarany koa za moa araka ny iraka tonga tao aminy dia izao tontolo zao misy mila baibaibana haingana fa ho avy io loza fito io raha sy mibaibaka ny olona efa romboroapolo taogno zany na affecté anahy tamin'ny toerana io no zay vao tonga dada Samy. Dia azonao ambara ve tompoko ny fiaimpiainan'ny olona tao talohany natongavany? Talohany natongavany dada Samy tamin'ny toerana io sy nahavian'ny asan'i Jesosy tamin'ny toerana io dia mpanompo sampy daholo ny olona tamin'ny tanàna io ary raha misy azy atao sy nanompo dia azo isaina amin'ny rasa-tagnana dimy raha atrasan'izany ary ny zaza madinika tamin'ny tanàna io zany dia raha vao mivoaka ny tokotany iny ao dia teny rasy daholo no heninao ary amin'izany mbola andrenesanao teny zay mbola tsy faheninao hatramin'izay nandehanana ka rehefa tonga io fifoazam-panahy io dia foagna daholo ny rehetrarehetra ary tahaka an'ireo dady Rabainois, dady Razafimandimby sy naman'ireo ireo dia tena mbiasa sy azo lazainao ka dahalo tena mena lela koa ny anankiray tamin'izy ireo fa rehefa azo ny fifoazam-panahy dia foagna daholo zany rehetrarehetra zany ary dia ny hira ampiderahana no ataon'ny tonga madinika amin'ny tanàna iny amin'izao fotoana zao. Tsy tao ankerana ihany no nanehoan'Andriamanitra ny asa mpitiavana mahagaga tamin'ny alalan'ny dada Samby fa eran'ny Madagasikara eny hatrany ampitan-dranomasina azy ary maro ireo olona izay mijoro vavolombelona ny amin'izany isan'izany ity mpitandro filaminana avy eo Fianaratsoa ity. Toga-kerana moa tompoko zany raha amin'ny teny faminaniana zay nampitondrainy Jesosy any dada Samby zay mpanompo napetrany ao amin'io toby fehizoro tsara kerana io dia toby amoazan'i Jesosy ny fanahy maty ampahirezan'i Jesosy ny fanahy reraka anasitranany ny fanahy marary dia ny tenako izay mijoro vavolombelona eto izao moa dia anisan'ireo izay azo lazaina hoe tao anatiny zany fahafatesam-panahy zany satria dia mpitandro filaminana tompoko ny tenako dia ny fanena tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'io mpanompon'io ny hosina tao anatin'ny fiainana zany hoe fahafatesam-panahy zany dia i dada Samy tompoko ny toby fehizoro tsara ankerana no fitaovana teo am-pelantanan'i Jesosy na ny sorany tany amin'izany fotaky ny fahotana fota mandreva zao tontolo zao zany. Jesosy moa zany rehefa miresaka ny zavatra heniny sofiko zany vao tonga tao amin'io toby io dia ny hoe mibeba ary mila maika ny fibebahana dia izao arak'izany hoe Jesosy miala nenina amintsika fa efa antomotra ny farany tompoko miala nenina Jesosy ary ny fanahy maty araka ny fanambara teo hoe tiany Jesosy tsy sitraky Jesosy ny afatesantsika ny fanahintsika ho any amin'ny kelo hiarany zany hoe fahafatesana mandrakizay zany dia anisan'izany tompoko no asa ataon'i Jesosy hoe amoazany fanahy maty ampahirezany ny fanahy reraka anasitranany ny fanahy marary. Ianao moa ny teny teo hoe mpitandro ny filaminana ny asanao resaka fivavahana zany dia tsy mifanohitra amin'ny asanao. Ny mpitandro filaminana ny tompoko ka mpiandry lalàna mpitaiza olona
ary dia ny tenin'Andriamanitra koa fomban'Andriamanitra mampiasa olona ahafahany mitaona olona ho ao amin'ny fanjakana ka amiko tompoko a dia tsy mifanohitra velively fa mifanomeno a satria asa mitaiza. Eto zany a dia mitodika amintsika mpitandro filaminana dia tononona eto zany a ny pôlisy a ny gendarme ny miaramila fa isika tompoko a dia anisan'ny olona izay namoizan'i Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana tiany Jesosy koa isika handova lanitra ka miantso atsika aoka isika hanatanteraka ny asa izay napetraka Jesosy amintsika arak'izany hoe mampitandro filaminana atsika izany dia hanao ny asa amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana indrindra eo amban'ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fiankinana aminy. Maika sododina ny asa ary rehefa mitory na mandeha manao tafika masina dada Samy dia ny fampibebahana ny olona no ataony fa efa akaiky Jesosy ho izy ka dia mibebah ianareo aza mangatakandro ary marina izany avokoa ny fahatanterahany teny izay nambarany fa haingana dia haingana ary tsy mitaredretra izay ataony sy ampanaoviny fa inona moa ny tena antony mahadodina ny asa ampanaoviny dada Samy. Atanareo maty zany atao hoe asan'Andriamanitra zany dia tao agnatiny zay dia nisy anjely niditra tao an-dragno ary nagnambara zavatra tamiko dia zao nataony hoe ampibebaho izy ny olona ampibebaho ty tanàna ty dia rehefa mitena izy hoe ampibebaho ny olona dia maika be dia akatokatoka ny ohatran'izao ny tagnan'le anjely ary makabe izy teny dia avelatra ny tagnany anankiroa avelatra ny ohatran'izao zany hoe dika leo makabe teny tsy fantatra hoe mahazo n'izao tontolo zao leo makabe maikabe haingana dia haingana fa isy loza fito izy ho avy ratsy mibebaka ny olona dia zao a korotagna ramandriaka haignandro mosary fahatrana laligna ary arety mandringana fahafito farany fahaverezana mandrakizay ratsy mibebaka ny olona na verigna na imbe deabe ho teny io akoatran'izay teny maro be deabe no nolazainy fa tsy vita voambara eto amin'izao fotoana zao satria fohy moa ny fotoana omenareo agnambarana nyty teny ty. Azo lazaina fa amin'ny tanora mihitsy no tena andro tokony ny asan'ny dada Samy. Maika Jesosy ho izy ka mila tanora hitory ny fanjakan'Andriamanitra satria ao amin'ny tanora ny hery. Aza ndrasana ho viravirainy izao tontolo izao ka simba ny ihany ny tenanao vao atolotra ho an'i Jesosy fa izao fahatanjahanao izao no ilainy hanao ny asany. Ramatoa kely Radomafy Lobiarivony mamaioby ny fiatsonanao mbola tena tanora mihitsy ny fahitananao zao nefa dia matetika no hita manao tafika masina miaraka amin'ny dada Samy ianao mba lazao kely hoe ny antony nahatonga anao hiditra amin'izao fifoazam-panahy zao. Dia tena mbola tanora dia tanora tokoa ary zavatra tena lalana nitondran'i Jesosy manokana anahy zany zao satria raha ny fiainako zany alohan'ny nahafantarako an'io toby ankerana io alohan'ny nahafantarako an'izany dada Samy zany tamin'izany fotoana dia tena anisan'ny olona tena hoe niaina tao anatin'izany fotaka mandrevon'izao tontolo izao izany ary misy antso maro niona tamin'io mpanompon'Andriamanitra io voalohany zany mila manolo tena faran'izay haingana ianao fa raha tsy zany dia very ny fanahinao satria maro ny zavatra manodidina anao dia hamotika anao ary tamin'izany moa zany antso voalohany zay dia tsy nino an'izany mihitsy satria tsy mbola nahafantatra an'izany asa fifoazana zany dia teny moa zany nisy fotoana zany nanao krismasy tany amin'ny toby ankerana krismasy 2005 zany dia tao dia tsy nieritreritry hijanonao amin'ny toby zany mihitsy zany fa mbola andeha hiverina ny Antananarivo any moa zany misy dia teo moa mbola nampitany afatra fandroany indray hoe ianao aneo izy misy asa maika be ilan'i Jesosy ianao fa raha tsy manolo tena faran'izay haingana ianao izy isy zavatra hiatra aminao. Dia za moa zany tena hoe amin'izay mahatanora azy ihany dia hoentin'ny saina fotsiny zany hoe ho eo zany raha tena mitombona tokoa. Kanjo moa zany niverina tany Antananarivo ihany tamin'io fotoana io dia tena tao anatin'ny aretina tena hoe kapoka zany kapoka satria
nanao tsinotsinona ny antso maika dia maika nataon'i Jesosy ary dia tao anatin'ny aretina teny efa nahiditra hôpitaly navoaka tany amin'ny hôpitaly mihitsy fa tsisy hevitra intsony zany ny amiko dia teo indrindra no mbola nandrahan'i Jesosy no fitiavana zany ary tena tsapako fa tiany Jesosy manokana mihitsy zany satria zany hoe lanenina tamiko isan'andro tamin'ny antso izay natao tamiko ary teo iny antso fanontelo iny zany teo vao tena resy lahatra hoe an'olo tena ho anao Jesosy raha mbola misy ilanao anahy ihany zany fa efa zao sisa fantatrao no manjoa aretina efa tena mikika aretina hamono zany taona n'olo tena dia teo moa no nahazo teny fampahirezana avy amin'i Jesosy indray tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Dada Samy zany teo nahazo fampahirezana fa ianao dia miomana mpiandry fa izay ny lalana hitondran'i Jesosy ianao ary dia ny teny fikasana moa zany anisan'ny teny fikasana dia hoe manao tafika masina ianao izay no hitadiavan'i Jesosy ianao dia izany tompoko mahatonga azy zany tsy mitsahatra ary raha mbola misy fotoana ihany zany ahafahako manao tafika masina dia manao tafika masina satria Jesosy mivantana zany no miantso ary tao ny fandresen-dahatra maro dia resy lahatra na dia mbola tanora tahaka izao azy. Manao tafika masina ho ianao araka ny fahafantarana dia tena mitana fotoana be mihitsy zany tafika masina zany. Manahoana re ny fandaminanao fandaharam-potoananao amin'izany? Za moa zany dia efa navita fianarana nanao étude en droit zany dia efa navita manana maîtrise dia vao avy navita fianarana mihitsy zany no tonga io antso tamiko io ary za zany raha ny fieritreretako anahy dia tokony hoe hanao ny asa zany amin'io fianarana mikasika ny momba n'io fianarana nataoko io zany nefa moa araka n'izay zavatra niseho izay efa notantaraiko teo zay dia izay no nahatonga nanolo tena zany dia tafika masina aloha zany izao ary dia Jesosy ny azy zany dia zay teny ampitaina afatra avy amin'i Jesosy zany zay ilain'i Jesosy aloha manolo tena ho azy zany dia izy no mahafantatra an'izay efa napetrako amin'ny fiainako tompona antoka feno amin'ny fiainako izy fantany mahasoany ho afaka efa belantanany. Maro ny tanora ary salasalany tanora na mijery anao ary zao amin'izao fotoana izao dia misy angamba mety sahiran-kiran-tsaina ihany hoe ahoana zany ka misy afatra tianao ambara amin'ny tanora ve? Eny tompoko ny afatra zany dia tsotra fotsiny Jesosy miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary Jesosy tia antsika tsirairay indrindra antsika tanora tsirairay ireo tena fitaovana mahomby ary sarobidy eo am-pelantanan'i Jesosy tsika satria mbola ao amintsika ny hery ny tanjaka ary mbola manana fahasalamana isika ary ny asan'i Jesosy dia maika ary mbola betsaka ny olona izay tsy nitoriana ny filazantsara mbola tsy mahafantatra an'izany Jesosy zany ary any amin'ny toerana maro samihafa any ireo nefa tsika tanora io tanjaka tsika tanora io ny ilain'i Jesosy io mba tsy ho potehan'ny Satana tsika satria tsy sitrapony tsy mahafaly an'ny Satana mihitsy mahita tsika manolo tena io ary izy dia mitady fomba rehetrarehetra izy amitehana anao anakivinanao kanefa rehefa tena manolo tena ho an'i Jesosy zay ianao ninona olana izay miatra aminao eo ninona dia Jesosy no mampijoro anao manafy hery anao izy ary manome toky izy tsy mba mivadika izy fa momba antsika mandrakariva izy ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao ary dia tsika tanora zany dia manasa antsika rehetra koa mba hanolo tena fa tsara zany miaraka amin'i Jesosy zany ary izy rery ihany no azontsika hitokisana izy rery ihany no azontsika ametrahana ny fiainantsika rehetra. Raha mijery anareo mivady dia mbola tena ao anatin'ny fahatanjana tokoa ary araka ny fantatsika moa dia ianareo dia miaraka amin'ny dada Natoly-Janary Samuel mba azonareo ambara ve hoe inona ny tena antony nahatonga anareo miaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra.